Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alahady 7 ny volana jolay 2026. Ry ava-mahalalao amin'ny tompo, anio isika dia andre teny fampaherezana, ny teny fampaherezana izay omeny fanahy masina antsika anio dia momba ny amin'ny misy zany fiangonana, ny fiangonana ambara eto eo zany ny trano ary koa zany olona isam-batan'olona izay tsy Andriamanitra no tompoiny fa Andriamanitra kely. Mieritreritra zany ilay olona na ilay trano fiangonana fa manompo an'Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Nefany diso fihevitra mihitsy izy noho ny tsy fanarahany tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra kely hafa no tompoiny. Ry havana, ny fanahy masina dia mampihiratra ny masom-panahintsika foana izy raha mbola miaino isika. Ka manasanao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany rasantsika ny teny izay nomeny fanahy masina ampaherezana antsika anio. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankalazanao. Mideranao Jesosy satria Andriamanitra marina sy mahitsy ianao ary Andriamanitra tokana ianao. Tompo malala mangataka ny ranao, andrakotra ay sy ny ankohonako Jesosy. Ny filesy rehetra izay nefa ny favalo anafiana ay Jesosy sy ny ankohonako dia tsisy ambiny zany Jesosy amin'ny anaranao avy any Nazareta. Oakonao Jesosy hiaro zanakao tsiraray averan-tany Jesosy izay tena mitady ianao tokoa. Rakofy amin'ny ranao Jesosy izay rehetra Jesosy. Ny ankohonako, ny tenako, ny zanakao eran-tany Jesosy. Satria tompo, tsy mahavita tena izay Jesosy. Tsy mahavita tena izay Jesosy. Mangataka aminao fanahy masina, oka ianao no ampahiratra ny masom-pananay tsiraray avy. Oka ianao no ampafantatra izay tianao ampafantarina anay. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalako. Fa izaho dia trano kely sy bitika ihany. Tsy mahay na inona fanahy masina. Fa ianao no patronko, ianao no tompoko, ianao no mpamonjy, ianao no mpampianatra, ary ianao ihany no mpanovana ihany koa izay zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka mangataka aminao Jesosy rakofy amin'ny ranao izao fotoana izao. Okakonao Jesosy hiasa mahery amin'ny zanakao tsiraray avy tompo, mba tena hifoha tanteraka ny zanakao tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy amin'ny anaranao ny angatahako izao vavaka izao mba ho voninahitra ao rery ihany. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Ry havana, ny verset zany izay mombany amin'izay teny izay dia misy anankiray ao amin'ny bokin'ny Romanina. Ito ten'Andriamanitra ito momban'izay zavatra ambarako eto anio zany dia efa nentiko tao anatin'ny fitoam-bavaka zany tao anatin'ny gropy omaly asabata izany. Omaly asabata dia io zany no toriteny tao amin'ny fivoriam-bavaka omaly asabata ho anio avy Jesosy manontolo izay tonga tao izany. Dia anio isaorana ny tompo, isaorana ny fanahy masina satria ahazo koa zany ianao fampaherezana izay nitovy tamin'ny omaly izany no tonga aminao koa zany anio eto. Fa ny fanazavana azy dia arakaraka izay tiany fanahy masina anazavana azy. Mety mitovy amin'ny omaly, mety tsy mitovy amin'ny omaly satria izy fanahy masina no miteny ary izy no manazava izay tiany anazavana azy izany. Ka ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 1 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 2:30 no ho raisintsika izany. Dia miangavy ianao ako tena hiaino tsara sahady ilay tenin'Andriamanitra. Raha ohatra tsy hisy baiboly any aminao dia miangavy ianao ako hiaino tsara ilay tiany fanahy masina ambara sahady. Dia rehefa avy eo moa azavainy ny tena votoatony zany ny amin'ilay teny izay ampaherezany antsika mba hifoazantsika izany, mba tsy hadiso lalana ho antsika. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Romanina toko 1 andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Ny titra ato amin'ny baiboliko misy titra eo ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
ny fahamarinana voageja. 9:20 fahaseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinany olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pon'ireny, satria nasehon'Andriamanitra taminy izany. Fa ny fombany tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy, dia miseho hatraminy nahariana izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony any ka tsy manan-kahalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza azy araka izay mendrika ho an'Andriamanitra, sady tsy mba nisaotra azy, fa tonga zava-pohana izy tamin'ny fisainany, ary niamaizina ny fony doto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, ary ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo, dia nosoloa ny sary maneho ny olombelona mety lo, sy ny vorona mba amin'ny biby manatongotra 4 ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana, mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Nosoloy ny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filahan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy, namela ny fanao amin'ny vehivavy izy, ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra izy ireo, ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ary araka ny niheverany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika, ka hanaovany izay zavatra tsy fanao. Feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fitiava-karena ary ny lolopo izy, feno fialonana, vono an'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpanendrikendrika, mpifosafosa, mpankahala an'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpidokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manohara isireny, tsy manam-pahalalana, mpivady-panekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Olona mahalala tsara ny fitsipoka nomen'Andriamanitra hoe izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao izany kosa. Amen. Ry havana mampatahotra ny tenin'Andriamanitra, raha ny haino tsara ianao izay novakiana teo. Mety efa azoazonao angambany any ity ny fanahy masina ambara. Eto izany tompoko dia ho maro be ny olona izay ho diso fanantenana, satria tsy ho tafiditra ny lanitra. Anenina, mieritreritra hoe manompo an'Andriamanitra velona, nefa ny Andriamanitra ilay fahavalo no tompoiny, izany hoe akely. Satana izany sy Losifera izany, ary koa Belzeboba. Misy tompoko manao ireo fomba ratsy rehetra ireo, misy fiangonana manao ireo fomba ireo, ary koa mankasitraka ireo fomba ratsy ireo. Ry havana, tsy afaka hiala amin'ny tenin'Andriamanitra isika, tsy afaka hiala amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika,
fa ho tonga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika ary ny tenin'Andriamanitra io no hitsaran'Andriamanitra atsika. Amen. Io no hitsaran'Andriamanitra atsika. Ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra ho averintsika vakina tsikelikely dia midina isika arak'izay tia ny fanahy masina dia amin'izay fotoana zay miangavy ianao tena hiaino tsara ny teny izay vakina ary raha ohatra misy toetra amin'izay ho voalaza rehetra eto mbola hiainanao dia mibeba aingana tompoko satria tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy izay olona manao ireo fanao rehetra ato amin'ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ato izany. Ho raisitsika ny teny dia ny fanahy masina no anazava azy. Andinifa 8:10. Ny titra aloha dia hoe ny fahamarinana voageja. Amen. Ry havana, ny fahamarinana voageja zany hoe ny fahamarinana dia ny tompo Jesosy mihitsy izany. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Satria Jesosy ilay filazantsara dia voageja zany ilay tenin'Andriamanitra. Zany hoe misy zany olona manageja ny tenin'Andriamanitra dia ho very tanteraka izay olona manageja ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ho raisitsika ny 9:20. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia midina ako arak'izay itiavan'ny fanahy masina azy. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinany olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Amen. Eo zany tsika aloha zao. Ry havana, fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinany olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Ry havana, eto zany dia mazava tsara fa misy zany olona na mpitondra fivavahana io na olona tsotra io dia mangeja ny fahamarinana. Dia aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry havana, mamaly ny tompo. Mamaly ny tompo, mila tsika mitandrina. Ary Andriamanitra dia mety tezitra Andriamanitra. Satria izy dia Andriamanitra afo mandevona. Ary ho avy Jesosy hitsara. Ho avy Jesosy hitsara. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. 9:20. Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny satria nasehon'Andriamanitra taminy izany. Amen. Ry havana, tsy afa-miala ny olona izay mangeja ny fahamarinana. Satria mahafantatra ny momba n'Andriamanitra ilay olona. Zany hoe milaza fa ho mpivavaka amin'Andriamanitra nefany mandika ny sitrapon'Andriamanitra. Mandika ny lalàn'Andriamanitra. Oka ho fantatrao tsikelikely ny amin'ny fiangonana na hoe vondrom-bavaka na hoe olona izay manao izany. Na ianao koa ara mety manao izany. Mila mitandrina isika tompoko. Inona moa ireo zavatra ireo izay mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ho tonga isika any amin'ilay teny rehefa avy eo. Raisitsika ny 9:20. Fa ny fomba tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nahariana izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony, any ka tsy manan-kalahatra ireo. Amen. Ry havana, tsy afaka hifandahatra eo anatin'Andriamanitra isika. Rehefa diso isika dia diso. Satria Andriamanitra dia marina hatrany am-piandohana, hatramin'ny nahariana izao tontolo izao, ka ho mandrakizay. Tsy afaka amboarimboaritsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka amboarimboaritsika ny momban' Jesosy mba hahazahoana olona hoe hiditra ny lanitra. Nefa ny vomiary mitondra olona any amin'ny elo ny mpitondra fivavahana maro. Satria tsy milaza ny fahamarinana. Te ahazo olona maro ao amin'ny trano fiangonany dia manaonao foana. Ry havana, mila itsika mibebaka. Mila itsika mibebaka.
mila isika mijery ny tompo ka tena manaja an'Andriamanitra. Oka isika tena hoe ijoro tsara amin'ny fahamarinana mba hitondra fanao any an-danitra fa tsy tarika fanao any amin'ny elo. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. 15:20 fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy araka izay mendrika ho an'Andriamanitra sady tsy mba nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary niamaizina ny fony donto. Amen. Ry havana, nahalala an'Andriamanitra ilay olona voalaza eto. Nahalala an'Andriamanitra ireo olona voalaza ny tenin'Andriamanitra ato. Nefa n'izy ireo zany dia tsy mba nankalaza azy. Zany hoe fantany tsara mihitsy ny momba an'Andriamanitra. Fantany tsara mihitsy ny momba an'Andriamanitra. Ry havana, fantatrao tsara mihitsy koa ny momba an'Andriamanitra. Oka hitandrina mafy de mafy isika. Ary koa zany tsy mba nisaotra an'Andriamanitra koa zany izy ireo. Fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary niamaizina ny fony donto. Amen. Ry havana, tonga zava-poana noho ny fisainana izany ireo olona ireo. Tonga zava-poana, olona manao ahoana moa izy ireo? Ho hitantsika eo ny teny rehefa avy eo. Fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary niamaizina ny fony donto. Amen. Niamaizina ny fony donto. Donto mihitsy zany ny fony. Zany hoe tsy mankatoy intsony an'Andriamanitra, tsy mihaino intsony an'Andriamanitra. Fa tena niamaizina zany ny fony donto. Mampatahotra ny tenin'Andriamanitra eto. 15:20 manomboka eo zany ny teny. Okanao hiaino tsara. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Amen. Ry havana, nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Manaraka an'izay, ary ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety lo sy ny vorona mba amin'ny biby manatongotra 4 ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Amen. Ry havana, eo ary isika izao. Eto zany ny zavatra ataon'ny olona izay mieritreritra hoe mivavaka nefa tsy manaraka an'Andriamanitra, dia ny zavatra misy zany olona dia nosoloiny sary maneho ny olombelona mety lo. Atolotsika izao. Ny voninahitran'Andriamanitra izany nosoloiny sarina olombelona mety lo. Ry havana, misy fivavahana izay mivavaka amin'ny sary. Misy fivavahana izay mametraka sary ajaina kokoa noho i Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina isika tompoko. Tsy mahazo manaonao foana isika. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo. Ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo izany dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety lo. Atolotsika izao. Misy ny lehibe ny fiangonany. Ny sariny lehibe ny fiangonany no lehibe indrindra ao amin'ny fiainany ireo olona izay mpivavaka ao. Ny sariny lehibe ny mpitondra fivavahany. Ny sariny lehibe ny mpitondra fivavahany no nosoloiny ny voninahitran'Andriamanitra izay tsy mety ho lo. Sarin'ny olona izay mety ho lo. Ry havana, manandratra olona toy izay manandratra an'Andriamanitra. Mila isika mitandrina mafy dia mafy tompoko. Mila isika mitandrina mafy dia mafy. Miampy ny tenin'Andriamanitra eto hoe sy ny vorona mba amin'ny biby manatongotra 4
ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Amen. Misy koa zany ny sarina biby. Sarina biby dia nosoloina koa zany amin'ny sarisarina biby zany ny plasin'Andriamanitra, ny plasin'ny voninahitran'Andriamanitra. Ry havana zava-doza izany. Mahatezitra an'Andriamanitra izany. Mahatezitra an'Andriamanitra izany. 2:4. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Amen. Ry havana eto dia Andriamanitra mihitsy no nanolotra an'izy ireo zany tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotona mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Amen. Afa-boninahitra rehefa tsy mety miova ny olona anankiray, rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra, dia atolotr'Andriamanitra mihitsy avelany amin'ny izay tian'ilay olona ataony. Fahaverezana tompoko, fahaverezana mandrakizay. Satria tsy mety mankatoa, tsy mety miaino. Jerevo eto ny teny fa tena hoe hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Amen. Tsy manam-boninahitra tsony le olona amin'ny tenany. Jerevo zava-doza après eo amin'ny verset eo ambanimbany eo. Okenao afantatra hoe fiangonana inona ary vondrona inona no mbola manao ireo zavatra ireo. Fa tsisy an'Andriamanitra aho, tsisy an'i Jesosy aho, mifoaza tompoko. Fizantsika ny ten'Andriamanitra. 2:20. Nosoloiny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Ry havana, maro ny mpitondra fivavahana, maro ny mpitory dia miteny lainga, manolo lainga ny fahamarinan'Andriamanitra, manolo lainga ny fahamarinan'Andriamanitra, mitondra olona ho any amin'ny elo ianareo tompoko, raha ohatra ka manao izany ianao. Raha ohatra ka te ahazo olona marobe ao amin'ny toerana hivavahanao, dia tsy milaza ny fahamarinan'Andriamanitra ianao, dia mitondra ny fanahin'olona ho any amin'ny elo, ary ianao koa dia ho very any amin'ny elo. Ny fahatejanan'Andriamanitra dia ho avy. Efa andro ny fitsaran'Andriamanitra isika izao. Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona. Tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona Andriamanitra. Eto dia mazava tsara mihitsy ny ten'Andriamanitra fa nosoloiny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Eo ara le hoe nanaja sy nanompo ny zavatra natao. Amen. Ny zavatra natao, Andriamanitra no mpanao. Andriamanitra no mpanao. Izy no nanao antsika. Izy ilay mpanao ny zavatra rehetra. Izy no nanao ny zavatra rehetra. Dia eto ny ten'Andriamanitra manambara fa lasa ajainy olona izany ilay nataon'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra ilay mpanamboatra no ajainy olona. Aleluia. Jerevo tsara ny zavatra miseho eran-tany. Firifiry moa ny mpitondra fivavahana. Firifiry no atao tahaka ny hoe Andriamanitra mihitsy. Firifiry no tena hoe manaja mihoatra lavitra n'Andriamanitra ny mpitondra fivavahany ny olona maro. Ry havana, ho verany amin'ny elo raha ohatra tsy miverina amin'ny Jesosy aingana. Raha ohatra tsy miverina amin'ny Jesosy aingana. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto fa nosoloiny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra ilay marina, izy no mpanao. Zavatra natao indray nefany no ajainy olona. Miverena tompoko amin'ny Jesosy dia mbola misy ny fotoana. Raha mahita isika
raha mahita isika ny amin'ny fombafomba fivavahana isan-karazany maro dia maro, ny manompo olombelona, ny manompo sampy, tsisy an' Jesosy aho, tsisy an'Andriamanitra aho, tsisy an' Jesosy aho. Ka mila mifoha isika tompoko, mila mifoha isika tompoko. Andihy faina amby roapolo, miangavy anao hiaino tsara eto amin'ny verset zay ovakiko eto sy ny ao ambany io verset io, verset anankiroa eo miangavy anao hiaino tsara. Andihy faina amby roapolo, izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Andihy fafito amby roapolo, toy izany koa ny lehilahy, namela ny fanao amin'ny vehivavy izy, ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy, ny fanao izay mamenatra izy ireo, ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Amen. Ry havana, io zavatra io dia misy amina fiangonana io zavatra io. Eto zany tenin'Andriamanitra dia mazava tsara fa ny tompo Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Ny vehivavy dia nanao ny tsy fanao ara-boajanahary, ny lehilahy dia namela ny fanao amin'ny vehivavy, fa maimay tamin'ny lehilahy toa azy ihany. Ry havana, misy izany dia ambara hoe lainga. Misy ny lehilahy manambady lehilahy ankasitrahana fiangonana, tsy ao ny tompo, tsy ao Andriamanitra. Mazava be ny tenin'Andriamanitra eto fa tena fahatezeran'Andriamanitra mihitsy no aseho avy any an-danitra. Ry havana, mila isika mifoha, raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra. Maro be ny olona mizotra mankany amin'ny elo satria manaraka mpitondra fivavahana fotsiny fa tsy mamaky baiboly, tsy mamaky baiboly, fa manaraka olombelona fotsiny ihany. Dia overy anao tompoko, overy anao tompoko raha manaraka fombafomba fotsiny ihany. Raha tsy hamarinao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny toerana hivavahanao hoe marina ve ity sa tsy marina ity. Eto dia mazava tsara fa ny vehivavy dia manao tsy fanao, ny lehilahy dia namela ny vehivavy fa lasa mivady amin'ny lehilahy toa azy ihany. Misy mihitsy fiangonana makasitraka ny mariaziny izany, makasitraka ny fanambadiany izany. Aty ampita-ty dia tena mampalahelo ireo olona maro be mitaraina ankizy kely voaolana avy amin'ny fiangonana izay manao toy izany. Ary koa misy ny mijoro vavolombelona, efa be taona zay vao mahasahy mijoro vavolombelona, nefa tara loatra. Ary tena hoe anatin'ny tsy fahasalamana saina mihitsy lay olona mijoro vavolombelona. Tamin'ny fahazazany dia voaolana tao anatin'ny fiangonana izay tena hoe mankasitraka lehilahy mifanambady. Dia efa lehibe mihoatra 50 taona misy izy ireo mijoro vavolombelona satria tsy mahasahy miteny fa nijaly tao, nijaly tao. Ry havana, mifoaza, mifoaza. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana fa izay afafitsika no ojinjaintsika. Aza manamafy ny fonao raha te-hiditra ao any an-danitra ianao. Raiso ny baiboly, vakio ny tenin'Andriamanitra, arao ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ianao, mba tsy ho voafitaka ianao. Hotizantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia eto ny teny andihy fafito amby roapolo ihany dia manambara hoe, ery amin'ny tapany eo ambany hoe, ny fanao izay mamenatra izy ireo ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Amen. Zavatra mamenatra, zavatra mamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny noho ny fiviliany. Olona mivily amin'ny lalana ho any amin'ny fahaverezana izany.
Sizatsika ny ten'Andriamanitra. Diva 20. Ary araka niny heverany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mamendrika ka anaovany izay zavatra tsy fanao. Amen. Ry havana, ny zavatsoa izay ambaran'Andriamanitra amin'ny teniny dia tsy no tanany izany, tsy no tanany ny olona izay manao izany. Izay no mahatonga n'Andriamanitra nanolotra an'izy ireo amin'ny faharatsiana izany. Satria eo anoloantsika ny fiainana sy fahafatesana. Ka rehefa mifidy ny fahafatesana isika dia very mandrakizay. Very mandrakizay. Mila isika mifidy ny fiainana tompoko. Dia ho hitantsika eto ambany ireo toetra maro koa zany izay avery ary koa izay olona mankasitraka an'izany. Tsy ho azavaiko io le verset farany io fa oka ianao hiaino tsara ary afaka averinao vakiana lay toetra maro eto ambany zany ka zay olona mankasitraka zany anireo voalaza rehetra reo zay voalaza teo aloha ary koa izao ambarako zao dia ho very any koa na ny mpanao izany na ny mankasitraka an'izany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 9:20. Feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fitiavakarena ary ny lolopoa izy. Feno fialonana, vono an'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpanendrikendrika, mpifosafosa, mpankahalaan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpidoka-tena, mpamorotsain-dratsy, tsy manoa ray sireny, tsy manam-pahalalana, mpivady-panekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, olona mahalala tsara ny fitsipoka nomen'Andriamanitra hoe izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao izany kosa. Amen. Tanareo zany? Ry havana mifoaza tompoko fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Efa fitsaran'Andriamanitra izao. Efa fitsaran'Andriamanitra izao. Efa tonga teto ny teny tamin'ny voalohan'ny taona. Hitantsika tsara zavatra miseho eran-tany. Na ao an-tandrazantsika ary tsy afa-mialane Madagasikara. Aza mieritreritra hoe tandrazantsika hoe ho afaka ve? Tsy atompoko ny eran-tany mihitsy izao tontolo izao. Izao tontolo izao. Ka mifoaza tompoko. Miala amin'ny ratsy. Miala amin'ny ratsy. Miala amin'ny ratsy fa tianao Jesosy. Ry havana ivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Raha ohatra ka tsapanao fa nisy toetra tamin'ireo ny ainanao sy nataonao ka te hiverina amin'ny tompo ianao, dia mbola fotoana zao ahafahanao mangataka ny famindram-pon'i Jesosy fa amelanao ny tompo raha tena ataonao amin'ny fanahinao tokoa ny fibebahanao ary koa ny fitadiavanao azy ary tena manenina ianao amin'izay rehetra nataonao. Dia amindra fo aminao Jesosy. Aza mijery olona, aza manarak'olona, aza manompo olona fa Andriamanitra no tompoy. Andriamanitra no tompoy mba ho tafiditra lanitra ianao, mba ho tafiditra lanitra isika tsiraray avy rehefa tena miaona amin'ny tompo. Ry havana zao teo aloha dia anisany mandeha miazakazaka foana amin'ny fotoam-pivavahana, karakara fiangonana, manao izay azo atao nefa ny tsy niaona tamin'ny tompo tamin'izany. Satria tsy tsapako marina tena fahamarinana. Fa kehitriny fantatro fa Jesosy irery ihany no mila tadiavintsika. Jesosy irery ihany no tokony ho tompontsika. Fa tsy hoe kory hoe raha tsy afaka mivavaka ianao any am-piangonana dia hoe ny plasiko eo ho hitany pasteur na ho hitany mpitondra fivavahana fa tsy eo aho. Ry havana, aza mijery olona. Ny tompo no tadiavo. Ajao ny olona, ajao izy
fa aza omenao ny plasin'Andriamanitra, aza omenao ny plasin'Andriamanitra fa tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy isika raha manao izany. Ifavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra anao, misaotra mideranao Jesosy ny amin'ny teninao zay tonga taminay anio, misaotra fanahy masina ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny fananarana, satria mila izahay ny fananaranao fanahy masina. Misaotra tompo satria be fitiavana ianao. Mivavaka ao Jesosy ho azanakao tsiraray avy, izay nivily lalana tompo ka nijery olona, nanompo olona fa tsy nanompo anao, na nanompo koa Jesosy sary na sarina biby Jesosy fa tsy nanompo anao. Jesosy mamindra fo amin'izy ireo ianao, izay mitady anao tompo, izay mangataka famelan-keloka Jesosy amboary avaozy. Alao Jesosy amin'ny fatahorana olombelona Jesosy, alao amin'ny fatahorana olombelona Jesosy, satria tompo maro Jesosy ny matahotra olombelona. Tompo tario izy ireo hitady anao bebe kokoa, iaona aminao bebe kokoa Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra. Misaotra tompo ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao Jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria mankasitraka karay ny amin'ny fotoana teto. Aleluia, amen. Ry havana zay ny fotoanan'io dia mahereza tompoko dia amin'ny manaraka indray raha sitrapon'i Jesosy tompo. Amen. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra. Masinani tompo,